miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana ono apastora finaritra aby ragnandria tonga soa eto amin'ity fandarana ono apastora ty ndraytsika araky ny lohevitra zay fa nampitaina tamitsika hatramin'ny maraina dia iresaky tsika androany ny amin'ny hoe ny manahoana ny mety ho avin'ny fiangonana kristianina atoato tsy lavitra tsony atoato amin'ny ho avy indrindrandrindra tsy mahamenatra na mihitsy ny teny ary za samy laza hoe raha zay ngamba nylazantsika azy hoe porte parole tsy ho prétentieux loatra porte parole ary sahy ny teny hoe ny logiciel fiangonana zany efa obsolète toko mahitsy be ny resaka ny logiciel fiangonana zany efa obsolète zany hoe tonga amin'ny fin de cycle fin de vie ny institution mpiangonantsika ary tsy misalasala amilazany zany vitsivitsy ihany angamba ny mpanompon'Andriamanitra samy lazan'izany eto amin'ny Facebook ny tena marina raha moa dia manohitra daholo ny akabiazany ataoko hoe 700 satria délicat les sujets satria za koa dia mbola ao anatin'ilay institution mpiangonana zay misy hatram'izao de nefany tonga am'le fitenin'ny frantsay zay hoe est-ce qu'on va cracher dans la soupe ninanao ve tsy zany mihitsy le izy olon'ny institution koa ao kanefa ao anatiny zany institution zany manana ny liberté de penser koa ary électron libre am'izay système de pensée ka tsy misalasala milaza azy amintsika eto tonga amin'ny atao hoe fin de cycle de vie tsika ho ny amin'ny fiangonana ary ny institutionnalisation ny finoana vokatry ny toetsaina clérical na ny cléricalisme no fosotra nanimba ny fiangonana hatram'izay dia ny sary no lazaiko ao anatin'ny filazana tamin'ny maraina dia coquille vide zany hoe jerenao ivelany izy tena mahafinaritra tsara be présentation mateo ty cathédraly manao fihetsiketsehana etseroa fa efa coquille vide zany hoe manao politique de présence zany hoe miezaky izy misauto justifier ny amin'ny mbola fisiany fa efa à perte de souffle zany efa tanareo ohatra ny olo anankiray mizakazaka de efa manana perte de souffle tsy manana souffle ntsony fa karazana inona zany kirinantitra sisa na lazonady sisa mba hiazonana an'ilay prestige no misy ka io na fiangonanao mety tena any aminareo any andafy any zany da tapasy satria any aminareo ne nisy olona nanao commentaire zay any aminareo vitsikely ny mpiangona zay foana many fandrefisasan'ny olona hoe na ny olona masy le hoe mavitsy ny mpiangona tsisy mpiangona tsony sy ny sisa no andrefesana azy de izy zany mbola be mpiangona de lazainy hoe mbola velona ny fiangonana ka io
io ary ny tena fandrika mamitaka satria zay misy le coquille vide hoe sur la forme sur la présentation dia mbola ozytsika hoe mbola en bonne santé tsara le fiangonana kanefany a io na de mijolajola be ary cathédrale ary na de ho an'ireo zay manao mega church manao an'ireny hoe croisade mameno stade salle sisisa reny aza dia mialatsiny am'le fomba fitenina zay hoe mouvement fotsiny le izy mouvement hitanao hoe fa dans l'agonie tanteraka de miezaka amy survivre mba ahafahana justifie ny fisiny mandrakariva dia sary anakiray avy misoratra masina koa resaka hoe toy ny kipantsona varahana maneno fotsiny sisa fa lay souffle tsy aotsony izany zavatra zany a horesahana le sary nifidiko raha namoaka an'io sary eo tamin'ny maraina ohatrany ahoana ny image rehefa nieritreritra ahoana re sary amoahako an'ilay hanotinako an'ity zavatra horesahako ty dia hitanareo ohatrany hoe sarina fiangonana tsara tarehy fa efa manomboka mintsana tsikelikely ny briky en ruine qui tombe dans la ruine ozy zany vazaha tsy misy tsy nefa tsy ratsy zany eo zany no misy paradoxe misy miteny mety hisy teny tsika hoe ianao zany milaza loza ianao maniry loza ianao zany maniry ny hampikatona amin'ny fiangonana ianao zany maniry ny arava amin'ny fiangonana oui et non za hoa assumeko ny position quoi oui et non oui dans le sens hoe tsy efa zay misy le cycle io cycle de vie io hoe tsy hoe za no maniry na za no maminany mety ho avindray sasany masy hoe mpaminany sandoka fa io a ho hitatsika eo fa hanao projection tsika rehefa zao hanao aperçu ny historique any fiangonana hatrany amin'ny voalohany ka hatram'izao ary amin'ny ho avy ohatran'ireny mpiasan'ny météo reny tsika afaka manao projection d'avenir miaingy avy amin'ny passé tsy hoe maminavina aho na mieritreritra zao no mety ho fahitako mitranga raha-pitso fa ny projection d'avenir zay atao na amy lafiny rehetrarehetra na économiste ianao na politologue ianao na sociologue ianao ary koa amy lafiny ecclésiologie amy fiangonana dia ny base de données eo am-pelatananao ampy hanaovanao projection d'avenir ny base de données dia zay ny antony hanaovana histoire ny histoire dia tsy natao hitantarana angano tantara valamaty hoe nisy zany notera zany de nisy zany réforme zany de nisy zany moyen âge zany fa ny tantara dia natao base de données ahafahana manao projection d'avenir ary ny zava-misy ankehitriny koa mila mahay manao lecture sociologique sy lecture théologique ny zava-misy ankehitriny ahafahana manao projection dia tonga am'le fiteny azy hoe l'avenir nous le dira de teneniko fotsiny tia samy matadidy an'ty archive tia le jour viendra afaka miteny tsika hoe vandiny raha zakan'ny pastora igny na marina fa zay ma projection ny projection azy ka izay no ataoko eto zao ka amiko manokana dia zavatra tsara amy lafiny anakiray a ny mety ho faharavan'ny fiangonana institutionnel tsy ndriko tsara za tsy miteny hoe faharavan'ny fiangonana ny fivana kristianina fa ny fiangonana kristianina institution satria amiko ny situation misy am'izao fotoana zao de ohatra mitovy amin'ny vehivavy anakiray mety jaza ao anatina phase d'accouchement zany le manao travail de contraction ny vehivavy dia marary izy dia hitanao mitsy hoe marary ny fiangonana am'izao fotoana zao ho tany saiko aminareo ty niaretin'ny fiangonana tena tsy takona fenina ny aretin'ny fiangonana zay feno vaiatra ny atapim-bokatra ny ampaladia ireny dia tsy zavatra natao ampiraviravy-tanana ary zay no ampaherezako ny mpiara-miasa rehetrarehetra na ny mpitandrina na ny pastora na ny mopera mety misitrisitriky tsika hoe fa manino ianao no manao zany non amiko dia zao hoe il faut avoir une projection d'avenir miainga avy amy zavatra misy reny ka phase n'accouchement io a ho amin'ny fahaterahan'ny vraie église zay zany hoe tapitra le cycle an'le église tamin'ny androny dadabe sy bebe l'église nostalgique l'église historique fa l'église ny fiangonana dia miavao foana zay le hoe église réformée réforme toi ka rehinao milafika foana am'le modèle d'église tamin'ny lasa de ino no ataonao référence de zany hoe tsy maintsy ino any no izy
de ao za hoe ho tavely eo ianao fa il faut accepter an'izay cycle zay hoe tsy maintsy misy ohatrany olombelona rehetra ilaina ny fahafatesana mba hisina naissance vaovao donc ao anatin'le fazy miandro ny fahaterahan'le zaza vaovao zany tsika de ao anatin'izay nefa tsy maintsy afoy ilay lasa fa tsy mahay miaraka ireo izay zany le zavatra tiako resahana eto am'ity fa tsy sanatria hoe araky ny mety fiheverany sasany azy hoe maniry loza maniry ny arava ny fivavahana kristianina zay le hoe tsy mahay miaino tsara tsika bon zao ary hanomboako an'izao intervention videoko zao dia misy citation anakiroa raisiko ny voalohany dia ny tenin jesosy zany hoe alohanany jesosy andraisitsika voalohany citation zany hoe teniny alokan'ny vavan jesosy to amin'ny filazantsara ny lioka toko fahavalo amby folo andiny fahavalo ary ny citation faharoa efa ho an'izay mpanaraka page RGL de mahalala tsara citation nytonono ny vavany Fernand le Grand évangéliste malaza belge anankiray ity aloha ny citation ny jesosy zany voalohany dia adikako eto ao amin'ny page eto eto ambany video tsika eto ity le izy hoe raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambony tany va izy fanontaniana anisan'ny mampieritreritra sy mampatahotra io teny jesosy io hoe rehefa ho avy ny zanak'olona hiverina ndray izy fanontaniana mipetraka hoe mbola ahita finoana ety ambony tany va izy reste zay aloha ny ray ny citation faharoa dia ny citation ny Fernand le Grand zay fa mino aho fa ny mpanaraka page mahay tsy anjery azy tsara fa averiko eto ihany ho an'izay mbola voasambany naheno azy izao no voalaza ny Fernand le Grand j'ai cherché l'église et j'ai trouvé le monde j'ai cherché le monde et j'ai trouvé l'église akambako reo citation anakiroa reo raha ho avy ny zanak'olona moa mbola hita finoana ety ambony tany va zany hoe ohatry ny ahoana ny eta ny fiangonana amin'ny fotoana iverenan jesosy indray azo tsikatsaina ve hoe ohatrohatry ny ahoana sisa ny eta inona sisa qu'est-ce qui va rester de l'église amin'ny fotoana iverenan jesosy de mamaly Fernand le Grand j'ai cherché l'église et j'ai trouvé le monde j'ai cherché le monde et j'ai trouvé l'église fanameko ny fidina reo fehezantena anakiroa reo mba ahafahako manaitra ny eritreritrsika na ny conscientiser atsika ary manamafy zany hoe martelé zany hoe averina foana satria mahatsara atsika ny teny averina zafady de ny hoe na tiatsika na tsy tiatsika na eketsika na tsy eketsika tsy any ny problema fa tonga amin'ny atao hoe fin de cycle de vie natao hoe fiangonana atsika zao fin na cycle de vie normal la reto de fa miomana izaka ny fahatezerany gardien ny institution rehetrarehetra satria mikitikitika ny kapoka andralahy mantsy mikitikitika ny fahefany koa mikitikitika ny voninany koa de fantatro fa tsy maintsy ho avy ny vague ary efa miomana am'izany matoa manao fandarin'ohatro eto tu es prêt à recevoir tous les coups surtout de la part de tes propres collègues satria am'zareo zao de je suis un traître hoe tsy tokony ianao mihitsy no hiteny zavatra toy zany fa tokony rikoto lelahy mahitso ambo tokony izy adolo reto olona le manenjika fivana reto fa ianao ndray ve no misy za masy ny fanakiana ny olona na ianao ndray ve ozy izy no manome podium olona efa tsy tiatsika tsy resaka zany ity satria il faut dire na vérité ary tsika tsy an'olo-bato mafana olona de fanamiko ny fidina hoa ireo fehezanteny roa anakiroa reo na tiatsika na tsy tiatsika mba ahafahana mieritreritra hoe isika bloqué
tavela ao anatina bulle. Tanareo ny bulle ohatrany karazana ballon iny. Ao anatina bulle tsika. Ianao rehefa ao anatina bulle dia tsy mahita, tsy manana vision malalaka. Fa le ao anatin'iny bulle anao iny ihany. Ianao zao raha ohatra miditra ao anatina bulle anankiray, bulle zany ohatra anaty efitra anankiray dia izay tsy manana horizon, tsy manana point de vue large, fa limité am'ilay bulle misy anao. Dia zay mihitsy le izy. Dia isika coincé ao anatina bulle na nostalgie, ilay mbola nostalgie an'ilay fiangonana taloha, na lay église institutionnelle izay nitezanantsika hatramin'ny fahazaza ka nahabotrabotratsika tokoa. Za zao anisan'ny produit an'io fiangonana io, ary isaorako ny fiangonana zany. Tsy mitsipadoha lakany tana aho, sanatria na koa hoe je crache dans la soupe ny nanako, pas du tout. Mais à un moment donné, il faut être lucide, ary il faut dire la vérité même si ça fait mal. Ary mahatonga sarotiny miteny azy dia mba hafahako manomana ny mpiara-miasa amiko sy ny fiangonana zay misy azy sy ny poirako hoe rehefa fantatrao mialoha fa ho avy ny cyclone, inona no ataonao? Ny cyclone tsy azonao lavina, tsy azonao tenena le cyclone ndana miodina makary eny Antsinanarivo aza mandalo eto, efa mazava ny trajectoire lazain'ny météo hoe handalo eto am'ty faritra ty ny rivo-doza. Dia inona no ataonao? Manisy fasika ianao anaty gony dia asianao ny ambony tafo, amafisinao varavarankely, pianao daholo ny compteur sao dia isy court-circuit, manomana labougie ianao, pile siped be dia be ianona radio raha ohatra ka tapaka jero mandritra ny herinandro, homaninao ny vivre maromaro, zavatra tsy mora simba, paty, vary, ovy, tsy fantatro any amin'ny lakavy. Zany hoe se préparer ianao satria ny dégâts inévitable. Na hivavaka isika maraina mandra-parivony andro tsy miovy eo. Donc inona ny anjarantsika dia ohatran'ny hoe un homme averti ozy ny vazaha en vaut deux. Dikan'izay ny rôle ko eto dia miconscientiser rehefa sozanao hoe zay tsy mila an'izany fa zay manana ny jasosy, mafy be ny jasosinay fa ianao tsy manam-pinoana fa zay olona velomin'ny finoana, tant mieux pour vous. Aleo za aty amin'ny toeran'ny kanosa sary tahotra ray nitetaka dia miomana amin'ny fahatongavan'ny rivo-doza ara-panahy. Fa ianao superman manana pouvoir extraordinaire dia miarabasoa raha-batsara. Ary tsy natao anao zany ty vidéo ty fa natao an'ny olona kely fofonaina ohatrah, na natao an'ny olona tsy manam-pinoana ohatrah, satria zay moa le ataky mahazo hoe ianareo efa tsy manam-pinoana fa mandeha amin'ny saina. Tsy maninona. Fa raha ohatra ka mba afaka manampy ny olona kely finoana sy kely saina ohatrah ihany amiko izay efa micontribue zavatra am'izay fotoana zay. Fa ianao matanjaka be inébranlable manoloana an'izy, qu'est-ce que demande le peuple? Alléluia raha. Donc zay le izy. No zany za eto zany dia tsy misadresse am'ireo olona efa manana position tranchée, fa za eto misadresse indrindra indrindra am'ireo olona izay mbola mitady, izay olona mbola mieritreritra hoe aiza ny toerana asian'ny tongony. Ity vidéo ty dia tsy natao handresena lahatra ireo olona ao anatina atao hoe déni de la réalité. Mampalahelo ny olona rehefa tratran'le bulle dia tratran'ny déni de la réalité dia aleony manao auto consolation am'ilay zavatra zay everiny fa marina, na dia efa eo ambanin'ny orony zao aza le zavatra contraire le zavatra lazainy. Mampalahelo zany natao hoe déni. Ohatran'ny olona anankiray marary, nitenen'ny dokotera izy hoe ianao zao ny aretinao, tsy manaiky izy, tratrany atao hoe déni, dia tsisy inona azo atao azy, na dia misy traitement azy ao, na dia misy fanafody ary eo, dia tsy ozy dokotera hoe je peux rien faire pour vous. Ary misy aza mahalala zao, misy mpitsabo mahafantatra an'izany hoe tratrany déni de la réalité le marary, manaraka traitement, tsy mandaitra le traitement satria mandeha le effet placebo, mandeha le effet autosuggestion, dia tsy manan-kery any am'le fanafody na dia fanafody tsara aza. Donc tsy natao anao ty raha ozy anao hoe non amiko tout va bien, il n'y a pas de danger à l'horizon.
soit eo andao jerentsika am'izay le atmosphère io letsika hoe jerena ny base de données ny zava-misy tsika tsy manao arazato am-pandrina na maminofinofy na manao ohatran'sasany nahazo faminaniana fa hisy bomba ilatsaka any Paris nahazo faminaniana fa Iran ho lasa président république tsika tsy mandeha am'izany lalan'izany fa tsika mandeha amy zavatra eo ambanin'ny maso inona lay atmosphère ambiante misy am'izao fotoana zao eo anivon'ny atao hoe fiainam-piangonana eto zany ny zavatra resako eto dia asiko mafy ny tenako mangana satria ao anatiny aho tongotra vakivaka sady maharary no mamenatra fa tsy maintsy lazaina satria mba te hanavitra n'ilay fiangonana ihany mba so mba misy tapaporoana sisa mba azo avotana de ireto avy ny zava-misy ny corruption ny kolokolo na ny fahalovana eo anivon'ny fiangonana noho ny resaka politika mavandy zay milaza fa tsy corrompu politiquement parlant ny fiangonana ankehitriny niza izy toute dénomination confondue na ao ana FFKM na ny fiangonana zandriny niza dia corrompu politiquement parlant ny akabiazan'izy ireo de misy olombe politicien daholy ao avadikany zay de afaka iteninareo hoe mandrosoanao profo tsy anjarako am'tan'zao fa matoa am'teny an'izany de en connaissance de cause tsy hanao diffamation na iteny hoe ranona zao ranona riny zao sy zao fa mahafantatra io zany dia gangrenen'io ny fiangonana dia normal reny crise hitana reny zany karazana manifestation symptôme le aretina zany efa ao un moment donné io aretina io tsy azo afenina tsony fa mipotra ety ivelany mety azoko tsy mararika za en forme be mihitsy de aveo nefa misy zavatra mipotra ety atapikandronao ety jerena anao misy zavatra mibotsiny eto jerena misy zavatra maimbo misy fahalova raha za salama tsara ka tsy maintsy mipotra ety ivelany io tôt ou tard de reny tazanareo amin'ny fahita lavitra ny problème am-piangonana reny tsy reny ny problème fa ireny ny symptôme ny fototra aretina dia tratry ny corruption noho ny politika ny fitondram-piangonana mba azahoana tombotsoa vetivety toy ny fiara 4x4 sy ity ny tena anisan'ny mampalahelo za malala namana sasany ao anatin'ny tontolo fiangonana le invitena am'le invitation na cérémonie mondaine misy sasany mahafinaritra azy le invitena amina cérémonie mondaine le cocktailary colloquery fanasana zao zay de mahafinaritra azy lay cérémonie mondaine oui il a besoin d'un estime hoe valoriser izy rehefa asaina am'reny cérémonie reny de mitovy tsy sy valaka amy Jakoba sy Esau nivarotra ny fizokiny tamin'ny tsaramaso revli be misy olona cocktail no amarotan'ny fizokiny tsy ampy hanina ve any am'izay misy azy any de cocktail cérémonie kely tsisy ilana azy io mianatsika atao hoe tsisy ilana azy io no hamarotanao ny fanahin'ny fiangonana ben oui c'est une réalité qu'il faut le dire io ny aretina ray ao koa ny atao hoe simonie inany simonie dia ny fividianana seza eo amy resaka fahefana mpiangonana le retsy on est en plein dedans en connaissance de cause amy teny an'izany simonie tsy vaovaovao zany fa hatramin'ny andron Jesosy namidy ny toerany mpisorona be ka le plus offrant no nahazo ny toerany mpisorona be fa tsy taranaky iarona intsony no amy toerany mpisorona be de zay tsaratsara resaka tamy romanina sy navita nanolotra ny titany no voatendry ho mpisorona be tao amy tempoly efa fanao hatram'izay zany ireo praipetsapetsa amin'ny Heroda sy romanina sy ny synedriona de izy no lasa mpisorona be anisan'izany Kaiafa izay ny tsara ny Jesosy tamin'ny androny namonoana azy io pratika io natao hoe simonie
ary io simonito eo amin'ny tantara ny fiangonana hatramin'izay dia fanao zany de mbola lovana hatramin'izao zany ary tsy ho foana io mandra-patapitra zao tontolo zao aokotsika tsy de tsy napoziko isan'izany leo anatin'ny fiangonana oldre vahiny eto Jerosalema va ianao fiaina ny fiangonana hatramin'izay zany zay le institution pourrie zay le institution corrompue jusqu'à l'os zay le izy exemple ambiance morose fahatelo zay misy koa de ity ny vente de ny famarotana ny fitahina vente de bénédiction amidy ny fitahin'Andriamanitra am'ireny karazana campagne spéciale reny de ry zareo no gestionnaire ny bénédiction n'Andriamanitra ka ry zareo no olo-pahasoavana nametrahan'Andriamanitra ny fitahina ka zay mandalo aminy any no mahazo ny bénédiction corruption spirituelle koa zany des pasteurs des prophètes des je sais pas quoi zay manao usurpation de pouvoir ka hoe tsy maintsy mandalo aminy Andriamanitra vo afaka mitaly ny olona fa nahoana hoe izy olo no dépositaire ny bénédiction n'Andriamanitra ka zay mandalo eo aminy no mahazo an'io halatra be vavy zany fitaka mito io le nouvelle forme vo avy nankalaza 31 de octobre atsika tamin'ny Veniziny maly fetin'ny réformation ina moa ny fetin'ny réformation ho any zanaky ny réformer rehetrarehetra dia ny aditsika tamin'ny famarotana ny indulgence vente d'indulgence zany hoe izay mandrotsaka vola ao amin'ny kitapom-bola ny tetzel dia miakatra ny an-danitra ny fananiavany any amin'ny afandiovana zay le adiny divana tamin'izany fotoana zany de mitovy amin'io any fa endrika vaovao ndray hoe fitahina amidy ankolaka mandalo anyreto olona reto sy ny fepetra apetrany zany koa no zioga ampiziogana ny vahoakan'Andriamanitra am'izao fotoana zao réalité misy zany am'izao andro zao ka tsy maintsy lazaina ihany ko akoatrizay tsy lazaina tsony ny scandale etsero à répétition hitanareo am'ireny reportage any ampitananomasina naty a Madagasikara scandale amin'ny abus mahazo ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny ataon'ny tompon'andraikitra amin'ny lafiny rehetrarehetra io abus io scandale abus io ary am'izao tsika miteny zao miteny am'izao tsy hoe androany 1er novembre 2024 any fa efatry ny elaela asa raha au courant nareo fa tena misy avalanche zany avalanche zany any amin'ny tany misy lanezy tanareo le rano le rano vongany iny no mitosaka be ohatra ny cascade de avalanche zany hoe mahafaty misy avalanche na demande na débaptisation azonareo hoe zany hoe débaptiser mangataka ny olona ou se faire débaptiser am'izao mantsy ny malaza le hoe rebaptême le hoe atao batisa fanondroany fanteliny fanefa fanidimy misy olona manao touriste ecclésiastique de tetezindao fiangonana de rehefa mifindra fiangonana izy de takiny le pasteur any hoe laverina batisanao fa tsy izy le tary de atao aminay anao ny tena izy reny le hoe rebaptême fa misy koa ny atao hoe débaptisation hoe mangataka aho mba esorina amiko lay batisa natao ahy zay le débaptisation vokatry ny io zavatra mamoetra rehetrarehetra io ka ozy le hoe tena tsy te hierika fiangonana tsony le olona zany sy zany ny ambiance misy akoatra ny pitsopitso ny fareo zany no matetika miverina bref ny tiako atongavana de zao ho aizy tsika ty
handeha ho aiza ty fiangonany ty, inona sisa no mba tavela, que reste-t-il? Marina mihitsy le teny Jesosy raha iverina aho moa hita finoana ety ambony tany va? C'est une grande question, point d'interrogation. J'ai cherché l'église où c'est Fernand le Grand, quand j'ai trouvé le monde, déception. Arrivé, j'ai cherché le monde, arrivé le monde, du coup il est dans l'église, et oui. Dia misy ray aman-dreny anisany atao hoe loloaviko atapony loha, tsy ato amin'ny monde protestant satria mety ho avy ndray nareo hoe kainao protestant de zao, fa olona figure emblématique anisany mahafinaritra any amin'ny fiangonana katolika dia le père Henri Boulade, prêtre any Alexandrie any Egypte. Efa antitra izy, tsy haiko izy io raha mbola velona fa tena fa reraka io rangahy, efa lehibe io rangahy io. Fa io Henri Boulade miteny izy, manao ahoana ozy izy ny zavatra fahitako am'izao fotoana zao izy dia tanondondoa zao izy ny fiangonana. Ny fiangonana resaty io tena fiangonana amin'ny akapobe mihitsy a. De raha napa-kevitra izy nanoratra taratasy tamin'ny 2006 ve izy zay, tsy tadidiko tsony, nanoratra taratasy tany amin'ny Benoît XVI, fony mbola papa i Ratzinger Benoît XVI. Ny lohatenin'ny taratasy nalefany tany de ny hoe SOS pour l'église d'aujourd'hui. SOS miantso vonjy zany pour l'église d'aujourd'hui. Satria nahoana ozy izy? Satria ozy izy ny fiangonana dia mikorosofahana, zany hoe l'église est en train de s'écrouler, miharava. Ohatran'le sary napetrakay tamin'ny maraina alohan'ity thème ty, miharava, mihitsana tsikelikely ny briky dia mimitsana de farany ruine sisa. Io olona io tsaro mariana Henri Boulade, c'est pas n'importe qui, tsy hoe sanatria olona gugus mialatsiny am'le fomba fiteny, fa olona manana ny maizy azy zany Henri Boulade zany, donc tsy olona miteniteny fahatany, sanatria mikartone be sur YouTube raha mijery ny toriteniny ianao sur YouTube, be followers nefa olona efa anti-da, tsy misy zavatra bling ohatra nany olona le manao vidéo le misy effets spéciaux, misy décoration, misy animation, misy zavatra manaitaitra ohatrany amin'ny TikTok, simple fa percutant, ary tena tonga de any amin'ny aty fanahinao sy ny fonao mihitsy no kasiany. Za anisan'ny mpiain'ny toriteny io rangahy io. Za mihainy toriteny fa mialatsiny aminareo fa ny toritenin'olona tena mahakasika dia prêtre catholique atao hoe Henri Boulade. Et oui, je suis pasteur protestant luthérien d'obédience luthérienne, fa any any no mi se ressourcer any amin'io pretra katolika io izay tena mitovy mihitsy ny vision d'église-nay mianaka. Gaga rehefa niainao an'le fanazavana hoe kay zaho tsy adala, kay zaho tsy olona avy any extraterrestre ka heverin'ny olona fa mizakazaka fahatany ozy ny fiteniny any atsimo any. Fa kay misy olona any Alexandrie any koa mba miery tovitovy fijery amiko, na de amina Paul samy hafa ary za izy amin'ny église catholique, za ty amin'ny église protestante. Fa de rehefa niaino azy dia akory ny agagako, c'est comme si je m'écoutais, ohatrany maheno ny teno ako maheno azy. Dia izy ny teny an'io zavatra io, ary tsy sanatria olona miteniteny fahatany, fa ho an'ny olona zay tena mangetaeta filazantsara, de tena mahare filazantsara ao anatin'ny toriteniny zany rangahy zany. Ary anisany conseilleko anareo jereo sur YouTube Henri Boulade fa impeccable ny toriteniny zany ray aman-dreny zany. Parenthèse kely. Ary araky ny voalazako tetsy aloha de ahitako ao ary mitovy fijery amin'ny Henri Boulade aho dia hoe coincé tsika
ary mitena zany koa Henri Boulade coincé ao anatin'ny passé ao anatin'ny nostalgie ny fiangonana am'izao fotoan'izao azavaiko le izy ny problématika ny fiangonana tamin'ny voalohany na tonga ny reny nafanafana be tamin'ny voalohany reny tamin'ny moyen âge miteraka ny réforme dia combat ny pitarika tamin'izany fotoana zany de resaka fampianaran-diso resaka hérésie hoe ahoana mianoerana amin'ny fampianaran-diso io zany no problème natrehan'ny fiangonana io ny défi problème dogmatique ny problème ny fiangonana taloha ary ao tsara le raisonnement de noho izany ny fampianarana ataony rehetrarehetra zany dia braqué na mifantoka amin'ny lafiny dogma fotsiny izay no antony mahatonga ny toriteny ny pastera sy ny mpitandrina ary mopera maro indraindray lasa dogma be loatra na dogma be fotsiny dia lasa tsy mahataitra ny olona satria tonga am'le tenyny pastera Benandrasana Jean zay hoe ny vorona tofirinao ery ambony nefa ny basonao aty ambany donc zany tsy miconcerné an'le olona oui misy ilana azy amina atao hoe fampianaram-pinoana fa tsy miconcerné ny maro anisy fa am'izao androtsika zao akoatry ny hérésie zay maniry ohatry ny anana tokoa ny hérésie eto taveriko fampianaran-diso tena fampianarana amin'ny varalila dia misy problème anankiray ngeza be izay tsy niaina ny fiangonana tamin'ny andron'ny moyen âge ary tsy natrehany fiangonana taloha zany hoe tsy problème ny zareo taloha zany fa problème ny génération tsika am'izao fotoana zao dia ny lafiny resaka défi amin'ny lafiny éthique io zany ambony ampangany zany hoe efa eo le problème dogmatique efa eo le problème na hérésie fa mbola miampy koa amin'ny problème na éthique dia ao anatin'le problème éthique sahirana ny fiangonana rehefa tena zoina rehefa tena antaniny ny kristianina ao aminy tsy manakavaly vava fotsiny any mino fotsiny any tsika tsy miasa loha am'izany fa tsika jesosy any vita de le olona tsy mahazo valy teny am'le problème éthique zay problème précis amin'ny fiainany mitarika inquiétude zany hoe misy fanahina amin'ny fiainan'le olona ny amin'ny ohatra zao hoe problème ny olona am'izao fotoana zao hoe mananjanaka izy ohatra de ny zanany ohatra manana tsy hoe mana problème fa manana orientation transsexuelle inona no valy ahoana ny accompagnement ny fiangonana am'izany olona zany sady avelanao izy de avoaka devoly fotsiny izy ametraha-tanana izy de vita eo ohatra ny problème na LGBTQ+ zay tsy problème ny fiangonana tamin'ny androny moyen âge zany fa problème atsika am'izao fotoana zao ohatra ny resaka euthanasie manakolazaina ave ny fiangonana amin'ny kristianina zay mianana zany ohatra hoe ny problème na mère porteuse ny mère porteuse zany zao problème am'izao fotoana zao misy ohatra ny problème révolution numérique izay ny sous-estimé avan'ny fiangonana matony tenenina hoe révolution numérique dia misy fiatraikany zany atraty amin'ny fiangonana ary eto de manarolotra sady mbola iverena koa rehefa aveo hoe io no ankehitrinyny fiangonana ary io no avin'ny fiangonana kanefa dia namavanitsika fiangonana zany tanareo be de be ny défi miandriny ny zanatsika sy isika ihany ko izay tsy ahaizahona valy teny fa katesisy nomenao an'le olona zay tsy misy maharatsy azy aveko indray fa tsy mahavaha an'ilay problème actuel donc zany lay hérésie efa manao ny ataony ny fampianaran-diso manao ny ataony manampitrotraka koa ny problème na défi éthique izay tsy mazava tsara ny fampianaran'ny fiangonana mandona l'izy fa eo zany rehetrarehetra zany akoatr'izay mpampianatra anankiray mpampianatra professeur en théologie any Montpellier ny teny an'ity hoe
isika o izy ny génération antsika am'izao 21e siècle zao dia miaina ny atao hoe mutation des pratiques d'église soratako eto angamba l'izy mba ho hitanareo mialatsiny fa tenin'olona pikaroka izy ty fa tsy teniko dia tsy azoko ovana fa ho azavaiko eo hoe ina le mutation des pratiques d'église ina le mutation io tanareo mutation ohatrany tamin'ny période covid iny zao nisy ny virus zay muté de tsy hitan'lay test rehefa manao test covid zany hoe miova le izy de hoe tsisy covid ianao or leo la misy covid satria le virus tratrany mutation de tsy hitan'ny test classique raha tsy efa manao analyse de sang zay vao hita hoe misy covid le olona fa raha le test classique natao taminy tsy ahita analyse satria nahoana io mutation de ohatray koa le izy misy mutation zany hoe miova ny pratique d'église noho ny contexte misy eran-tany tsy afabela am'zany tsika hoe zareo any Europe zany zareo any Amerika zany any Chine zany tsisy idiranay aty Besarety tsisy idiranay aty Andotapenaka tsisy idiranay aty Andoarano fotsy sy azadiny fa ao anatin'ny fanekempinoana apostolika de hoe mino ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo zao l'église est une communion des saints universelle fa tsy église locale fotsiny dikan'izay le universalité le fiangonana dia misy fiantraikany amin'ny vie locale ny fiangonana eo a Besarety eo Analakely eo Andotapenaka eo tsy haiko tsony zay fiangonana misy anao fa tsy azonao ialana zany dia ina mutation na contexte universel io de ao anatina fiarahamony Madagasikara na de tany mahantra aza iarahantsika mahita ihany zany tsika reo samy mahita dia tratran'lay atao hoe société de consommation io le contexte de muté zany hoe misy mutation le pratique am-piangonana no io contexte io société de consommation de ozany hoe aretin'ny vazaha zany pasteur fa tsy aretinay aty Madagasikara tsy atompoko anome ohatra anankiray aminareo fotsiny vao nivoaka ny iPhone 16 angambany izy iny dia isika no anisan'ny voalohany dohany nahazo société de consommation zany atao inona moa io iPhone 16 io raha ny tena marina juste akarina sary anaovana TikTok juste aseho amin'ny fitaratra eo amin'ny douche rehefa aseho amin'ny photo de profil na je sais pas quoi hoe mba nahazo iPhone 16 koa zahay maharaka société de consommation zany na de tsy manana vola am'zany ary izy dikan'izay tratra io koa tsika no zany rehefa ao anatin'le société de consommation zany ny zao tontolo zao anisan'zany na de ny tany mahantra azy et surtout ny tany mahantra no tena andairany atao hoe consommation ce qui est paradoxal nanaovako vidéo sazany teto ka tsy nafaly ny sasany hoe mahavarina fa ny mahantra sy ny sahirana indrindra no manenjika marque satria raha vao tsy manenjika marque produit de marque de tsy ekena groupe ary rehefa tsy ekena groupe de marginalisé stigmatisé ary ataon'ny olona ankilabao tonga am'le fitenenina hoe zay voky any no maraka any zay le izy namana ka ina le toetsaina hoe ina le toetsaina consommation société de consommation de zao hoe mitady ny olona am'izao fotoa zao amy lafin'ny fivavahana fitaompivavahana na offre spirituelle voilà mitady offre mialatsiny fa ohatrany ny olona à la carte atao ohatrany miditra restaurant anao de mijery ina ny offre ina ny menu zay mihitsy le izy zay mihitsy le mutation am'izao fotoana zao tsy mitovy tamy talohantsony hoe io no misy io ny loka tsaramaso no misy eo na tianylana sy tianylay de hany fa am'izao misy menu eo de hoe misy pizza misy quiche misy tsy haiko tsony paty misy an'izao de misafidiny olona izay le société de consommation de ohatrazay koa hoe inona ny offre spirituelle atolotry ny fiangonana maromaro am'izao fotoana zao dia mijery ny olona hoe za tadidiko tsara mitondra fiangonana aty ivelany dia misy olona
le voasambany tonga amin'ny fiangonana natrika culte alady maraina dia reny ihany no atonoko voalohany efa teneniko ny any mpiangona hoe ianareo zay efa ela ato a dia aza malahelo raha ohatra ka tsy tonga dia resahako rehefa androany alahady fa za raha vao vita ny fiangonana raha vao mirava ny fiangonana dia leo ivelany sy le mbola misotro kafe kely moa zay fanao zareo aty dia tonga dia reny olona voasambany reny ihany no atonoko voalohany dia resahako dia nantany an'le olona za hoe inona tonga anareo aona nafantaranareo fa misy culte eto voilà dia zao navan'le olona navan'le olona na non ianao zany nieritreritra hoe paster anao dia ohatra nitezana tamin'ny fivavahana dia zay masina antsika dia nisy ny teny hoe mila miverina mivavaka am'izay non tsy zay tsisy antony manokana paster ozy fa ny fo maraina ozy de hoe ba j'ai envie d'aller au culte ohatrany hoe te ho any amin'ny piscine te hanao piscine zany androany na te hanao foty azy zany na te hanao jogging zany alady ny andro jereo tsara hoe lay culte zany efa tafiditra ao anatiny atao hoe culturel ao na pratique ina fila zany tsy pratique ina moa zany activité week-end manao natation manao pétanque manao foot manao karaté mamonjy culte mitovy laharany reo am'izao fotoana zao de ozy hoe j'ai besoin de spiritualité nefa nozy izy zaho sarotiny amy zavatra enoko dia j'ai tapé sur Google ozy de niditra Google izy mampiasa tablette sy téléphone de hoe protestant j'ai besoin d'aller chez les protestants de nitapeny hoe église protestant eo am'le tanàna nisy azy zany dia misoran'Andriamanitra moa fa am Google tonga dia ny anaran'ny fiangonana io anisy amba voalohan-dohany eo am'le tanàna de rehefa tonga teo izy de ozy hoe nenony aloha satria nitory-teny zay ataoko isan-kalahady posteko eo amin'ny site ny fiangonana sy ny Facebook ny fiangonana de ka izy ty zany nenony daholo nitory-teny tsy izy rehetra aloha fa vitsivitsy sy ny hafa de ozy hoe ity mpanatory-teny ty no ilaiko ka hoany izay le consommation hoe aiza misy offre mety amiko androany fotsiny aloha tsy hoe mandrakizay androany de alady anakiray indreo izy io le société de consommation alady anakiray indreo izy androany ray j'ai besoin d'un culte olé zany hoe fitaopivavahana somary mitsinjatsinjaka manao louange zany tena le hoe ambiance be reny zany de mazava ho azy fa tsy any aminay izy satria any aminay tsy misy ale izy dia mandehandray ao izy ary amy fiangonana misy azy zay de le fiangonana rehetrarehetra zany le eritreritra rehefa tonga le olona hoe indro misy ondry vaovao de faly ery zany le mpiandraikitra hoe misy olona vaovao tonga ato ngambany mety ho atao amitsika izy non tsy antsony ny resaka tsy azonao izy hoe engagement zany non zaho izy mila an'izay fotsiny fa ampy azy zay androany de amilady manaraka ndray mitady zavatra hafa indray izay le mutation pratique d'église am'izao fotoana zao izay ny etan'ny kristianina am'izao 2024 zao dadapas isany sy ridamopra isany sy ngiampitandrina isany électron libre ny olona ary ny olona am'izao tsy izy intsony no imposenao zavatra fa izy no mifidy ny sakafo tiany c'est un fait tsy hoe inona tokony atao zay ny zava-misy anjaranao no misadapte en fonction an'izay hoe raha izay zany ny pratique d'église am'izao fotoana zao aizany position raisinao de ny fakapanahy mahazo ny pastera na ny fiangonana sy ny organisation samy de hoe te hiezaka isatisfaire ny besoin ny olona rehetrarehetra dia lasa brasena daholo ty fombafomba rehetra ty non tsy maintsy maka position anao hoe tiananay ny identité anay satria nahoana iny identité anao iny no tadiavin'ny olona am'le fotoana ilavany azy
iny le nanaovako sazany io ndray mandeha raha tadidinareo hoe zaho a mpivarotra mofo no ananako donc raha nona ianao ka tonga ho amiko mofo topaina no omeko anao fa za tsy manana hena omeko anao leo mofo topaina ianao de omeko adresy ianao hoe ary misy mpivarokena hafa ihany koa eto an-tanàna zay ny sary nataoko tamin'le olona zay tonga teo amiko hoe zaho tsy afa-potsony amin'ny culte atao amitsika fa zaho izy mila mandeha amy toerakafa ben allez-y oa tant que vous êtes dans le Seigneur ça me suffit de gagabe izy hoe fa nga ianao tsy mezaka miazona mba hoe ondronao ianao ne hoa tsy ondroko hoe fa ondron' Jesosy zaho a nataony andraikitra anao fotsiny provisoirement atreto ity ny offre azoko mena ny tsy ananako mety any amin'ny hafa fa zao a rehefa lasany mpivarokena any ianao a mety tsara ny tsiron'le steak ary tena tsara atao grillade atao zay tianao rehetrarehetra fa ny hena jamais ho lasa mofo topaina zay le hitako hoe gardeo l'identité anao fa tsy hoe andokotsika hivarotra hena akoatra ny mofo topaina fa am'izay le olona tsy mandeha mitady hena ny ivelany non ça c'est un piège de hanao copie-coller hoe andeha hivarotra hena koa satria am'izay le olona tsy mandeha etseroa de am'izay anao tsy fantatra ntsony ianao inona marina ianao sady hena ve anao sa mofo topaina ve anao sa paty ve anao sa inona ianao tsy fantatra ntsony un peu de tout venant de zay ny teneniko tam'le hoe tsika ho ary ny teneniko tamin'ny komite fiangonana hoe tazomina ny maizy azy atsika na dia tsy mahafapony rehetra satria tsika tsy mitady an'izay fa ity isika de ity dia ohatra zay re olo reo am'izao fotoana zao hoe rehefa mitady izy hoe andro alady anankiray izy mitady fampianarana mavesapesatra ohatran'izao dia fantany hoe aiza ny adresy andehanana dia any aminay izy rehefa alady anankiray izy mba mitady ambiance somary mba dia mandeha any amin'ny toeran-kafa izy de misy komity ny fiangonana tao amiko miteny tamiko hoe pasteur c'est dommage que les gens vont ailleurs ozy izy nefa questionna détail ohatrany non c'est pas un détail c'est une conviction zay tsy hitovizako amin'ny hafa de za mitereny lay komity sasany hoe andao anao mba miezaka mianatra mifanaondro zareo atsy am'le fiangonana anankiray atsy am'izay mba miazona olona non tsy manao clientélisme atsika eo na prosélytisme de du jour lendemain ve aho mba ahafahako mitazona ny olona tsy andeha any akafa de mila manao alleluia anao de am'izay ny olona tsy mandeha azafady tsy hogaga ny olona hoe raha manatombotso Jean-Luc tapitapika de alleluia amen fa qu'est-ce qu'il a marary ve izy ina ny aretinao izy nga médara zay ina ny aretinao olona tsy mpanao azany de ndray alady tapitapika koa asianao manao zany juste pour garder des clients non ça ne va pas asanazonareo fanamiko ataoko exemple ala izy mba ho azonareo le hoe les mutations tsy ianao no manaraka le vague le mutation fa manoloana le vague na mutation dia eo indrindra mila migarder ny ligne anao ianao mba ahafahany olona mahatadidy hoe quand il s'agit de tel pasteur ou de telle église zao ny identité ary io identité n'io mialatsiny am'le fomba fiteny somary cru apprendre ou à laisser fa tsy hoe ao ary fa le feriko ao ary fa amboariko kely ty am'izay de non tsy misy négociation possible hoe andao mba somary mba anina kely fa hitanao masy fa non tsy ny mameno w ny tanjony tsy mitovy ny fijeritsika fiangonana sady raha manatombotso Jean-Luc tsy manana tanjona ameno w mamitaka io w feno io mamitaka donc zay zany le contexte misy am'izao fotoana zao akoatra zay koa ny kristianina am'izao fotoana zao ny mpiangona am'izao fotoana zao dia ona filazantsika azy cultiver tsy mitovy tamin'ny andro ny dadabe sy bebe
tsy manamaivana na manafokafoka tena nafinaritra ny fiangonana tamin'ny andro ny dadabe sy bebe fa ny problema de zao hoe tam'izany ny olona dia tsy nalala na inona dia ny verité rehetrarehetra dia alehany any am-piangonana ka any izy no mandray azy fa am'izao tsika am'teny zao efa tsy zay tsony efa cultive ny olona na autodidacte ny olona noho ny fisian'ny internet noho ny fisianna formation accessible ho an'ny olona rehetra etsero Facebook, YouTube, université, faculté sy ny sisa donc le olona cultive ary efa cultive le olona dia exigeant am'izay ao a manomboka exigeant izy hoe misy ahoana filazana zany misy critère takiny misy niveau plutôt zafady io niveau tadiaviny io a io no offre tadiaviny ka rehefa nametraka critère izy tsy tonga am'izay tsy hoe koa re misafidy fampianarana fa le niveau dia anisany midécouragé azy ny zavatra zany hanika ny problème am'izao fotoana zao a tsy misorona tena manao diagnostika ny zava-misy a dia betsaka ny pastora mpiaramiasa na mpitandrina na mopera na presbytera na évangéliste misy décalage ny niveau nylay mpitandrina sy ny mpiangona ao aminy ao a misy décalage de rehefa lasa misy décalage zany hoe taraiky izy dia misy problème na leadership rehefa avy eo ary rehefa mipetraky le problème na leadership dia manomboka ny olana manampy tsy teny hoe manampy totraka fa manampy izany koa ny resaka science ny science am'izao fotoana zao efa tena tonga amin'ny faratakony donc zany a efa eto sady zany de miteny hoe ny fampiofanana mpitandrina mitodika aminareo tompona andraikitry ny fiangonana rehetrarehetra ao FLM, FJKM, anglikane, katolika jesosy mamonjy tsy haiko tsony nareo zay manana sampana fampiofanana mpitandrina rehetrarehetra tsy ampy fotsiny teolojia mila manana ouverture amina fahalalana fanampiny ny mpitandrina sy ny pastora satria miazakazaka amy vitesse grand V izao tontolo izao ity misy conseil pratique mivantana apetrako amy brao folobe ny fiangonana rehetra brao folobe ny resako satria raha fiangonana kely de tsy afaka anao an'izany raha mba possible ry ray aman-dreny loloavina tapony loha isany mba asivo karazana atao hoe voyage d'étude ho an'ny mpitandrina amperinasa zay tsy afaka manohy fianarana intsony tsy miteny an'ireo mpianatra fa rehefa mpiasa tranainy izay mila recyclena satria ny problema tsy ampy recyclage koa ny mpitandrina sy ny pastora dia ilain'ireo olona reo mivoaka kely ivelany Madagasikara tsy hoe hianatra tsy hoe tsisy bourse d'étude fa mba mivoaka kely question na parrainage même question na 1 mois 2 semaines de manao échange amina paroisse na sy fiangonana ray eo amy lafiny resaka fitondram-piangonana eo amy lafiny resaka ecclésiologie hoe ahoana ny hiatrehanareo amina situation concrète toy izao azo atao tsara zany raha ohatra ka priorité eo aminareo ny remise à niveau ny mpitandrina sy ny pastora eo aminareo satria problème ao anaty bulle tsika dia izay misy eo tsika ihany notolotra azo omeny efa manao zay azo atao ny mpampianatra amy séminaire efa manao zay azony atao ny mpampianatra amy faculté fa limité selon ny contexte ary tsy azo anomezatsiny azy zany dikan'izay a misy ny atao hoe formation permanente zay tsy maintsy ataon'ny fiangonana raha tiany mialatsiny a am'le terme commercial raha teo compétitif ianareo formation permanente ary tokony obligatoire io un pasteur qui travaille 5 ans doit être recyclé après 5 ans
fa tsy hoe za manana master za manana doctorat en théologie ça veut rien dire efa misy mialatsiny efa misy ina mo zany efa misy faroratra ny diplôme ery amin'ny rindriny ery de efa manambara zavatra zany hoe efa tara be anao mety misy boakely voavoaka ny faculté manana licence manana maîtrise lasa lavitra no anao nefa ianao manana doctorat satria io bandy io mbola vao anatiny atao hoe frais tsara pragmatique ny resaka eto ny resaka pragmatisme conseil d'ami azo atao zany mba karoy zany rahalahako isany raha tianareo tsy miborsa satria am'izao mantsy efa tsy be de be ny pastora miresaka amiko be de be ny pasteur hoe mba hitadiavo borsa tsy misy tsony ny borsa d'étude tena azo isana amy ratsan-tanana malheureusement satria zay le contexte mondial fa ny zavatra azo atao dia anjarany foibe nareo ny mitady partenariat amina fiangonana ty ivelany na synode anankiray na confrérie na pastoral anankiray mba isinny atao hoe échange pastoral afahany mampisokatra ny champ de vision na de kely fotsiny azy manova zavatra be de be zay manao immersion kely fotsiny izy tsy voatery mianatra 1 mois izy collé amina pasteur anankiray amin'ny vie d'église aty Europe de mijery ny fomba fanaony aty pendant 1 mois juste par observation tena milaza aminao fa tonga souffle vaovao zany tena Madagasikara tsy miteny hoe ny aty ny tonga lafatra tsy amle izy zahay aty koa mila makany Madagasikara araky ny hoe manahoana ny fomba iainan'ny olona zany atao hoe foi authentique zany sur le terrain zany hoe tiako tenenina de zao hoe raha vao anatina bulle ianao dia tsy mandeha io na intelligent be toininy ianao c'est pas une question d'intelligence na olona intellectuel be ianao na olona diplômé tena bardé de diplôme tsy any resaka fa eo am'le hoe aiza hoaiza le contexte mondial aiza hoaiza le hoe communion des saints aiza hoaiza le fiombonan'ny olona masina tsy tononona fotsiny isan-karahty hoe meny fiombonan'ny olona masina aho de ameritreritra de tsy fantatra anareo zay manao an'izy io inona ao anatin'ny sainareo refa manao an'io refa tonga ny alady mino an'andriamanitra resy tompanao lasy ny tany aho refa tonga ry ambany ary mino ny fiombonan'ny olona masina aho mba misy fiombonan'ny olona masina ve sa ameritreritra zany amin'ny abakabaka mila concrétisena le fiombonan'ny olona masina fa tsy atao pli vava fotsiny satria ao anatin'ny communion des saints no misy ny atao hoe fraternité ary ao anatin'ny fraternité no misy projet sy misy réalisation tsy manao ny zaka-pandreny reo zavatra lazaiko anareo rehetrarehetra reo ireo no diagnostika général akapobeny io zany ny état de santé ny fiangonana am'izao fotoana zao anjarany tsirairay no manao ny conclusion ny hoe manahoana izy ao efa grave ve efa mbola misy azo antenaina ve manahoana samby manana ny diagnostikany fa io aloha ny constat fa ny zavatra ho teneniko manaraky eto de ity za manokana zany raha avy nanao ny constat iny dia zavatra roa no ataoko eto zao hanao hanazava hoe fahitako azy tonga amin'ny atao hoe fin de vie tsika zao na fin na cycle de vie ary amy tapany faharoa aho iresaka ny atao hoe inona ary ny projection d'avenir azo aroso tsy hoe azo aroso fa tokony irosona aloha ngamba nahitsiko ny teniko inona ny projection d'avenir inévitable raha zay ny constat misy les fins de vie am'izao fotoana zao pour faire simple de ho zao hoe fin d'un monde fa tsy la fin du monde bon c'est pas la fin du monde aloha tsika tsy alarmiste be kokoriny na hoe ampiororony olona na ampitahoatra ny olona tsy any le izy fa il faut accepter hoe c'est la fin d'un monde samy hafa zany atao hoe la fin du monde zany sy hoe la fin d'un monde hoe zahako ho atao schéma le izy zany hoe ataoko sarisary any ohatra
mba ho azotsika zany hoe oezako sematizena le izy oezako sematizena le izy amin'ny alalan'ny nanomboka hatramin'ny miorenan'ny fiangonana sy ny zavatra ny ainany tateoriana ary ny zava-misy ankehitriny ary ny projection amin'ny ho avy averiko horesahako ny zavatra ny hatramin'ny orenany ny zavatra ny problema ny ainany ny zavatra hainantsika ankehitriny ary ny ho avy ny voalohany de l'église primitive zany hoe ny fiangonana voalohany ny fiangonana voalohany tompoko dia tsy les notions d'église loatra no nitsindrina fa communauté raha atao mo anankiray azo amitinana ny vie d'église tamin'ny voalohany dia nanana zany atao hoe vie de communauté tsindriko tsara vie communautaire fa tsy communitarisme danger ny communitarisme vous avez pris dans le communautarisme arina le vie communautaire de le lazainy asan'ny apôstôly hoe ary niombona ny zavatra rehetrarehetra misy fifanakakezam-po teo amin'ny samy mpiangona misy firalahina zay le atao hoe fraternité des frères communauté no terme tandrify kokoa de ho iaho hoe vie communautaire ny vie d'église fa tsy vie communautariste ny communautariste de zao fiangonana ohatra hoe mialatsiny efa zava-misy zany eo Madagasikara anaty ampitan-dranomasina fiangonany zareo andrina communautariste zany tsy tafiditra ao ny mpitandrina raha tsy eken'ny zalahandrina eo amin'ny tanàna any amin'ny fetin'ny taranaka sy any amin'ny fivoriany zareo any ambadibadika any fa hoe ty fiangonana andriny ty reny le fiangonana communautariste fa ny fiangonana communautaire dia contraire an'izay dia anisan'ny nampalaza ny fiangonana io le hoe vie communautaire io avy eo a niara-ny fanenjehana izy zany hoe église persécuté ndray avy eo jereo tsara fa mievolue ny fiainan'ny fiangonana église communautaire aloha tamin'ny voalohany de avy eo lasa église persécuté dia niparitaka lasa niparitaka ao anatin'ny planina an'Andriamanitra raha tokoa zay mba ahafahan'ny filazantsara tonga taty amintsika église persécuté ny église persécuté tompoko dia fiangonana velony finoana averiko ndray ny église persécuté de fiangonana velominy finoana satria tena miraikitra amin'ilay essentiel izy fa tsy tavela amin'ilay bling bling tsy tavela any amin'ilay paraître fa any amin'ilay tena foto-javatra de ny filazantsara Jesosy rery any tsy manam-potoana izy amin'ny zavatra kivelambelany satria mbola ao anatin'ny ady mangotraka izy ao anatin'ny ady mafana izy dia atonga ezabe ny fiangonana persécuté zany avy eo a niova ny tantara nisy any Constantin i moa samy manany interprétation ny sasany fa tsy hiditra amin'iny aho de lasa église triomphaliste ndray le fiangonana soratako eto lay expression mba ho azonareo lay tiako atongavana église triomphaliste zany hoe nandresy nenjehana ny vonoana de tsy maty fa vao maika tafavoaka dia triomphaliste danger io zany hoe manomboka matoky tena manana position forte de rehefa manana position forte de manana position dominante ary rehefa ianao manana position dominante dia lasa somary manao dictature kely zay lasa enao zany no enona teny eo amin'ny tanàna ka zay lazainao ihany no tsy maintsy arahany ambany lanitra io nahazo ny fiangonana am'izao fotoana zao l'église d'aujourd'hui c'est une église triomphaliste efa pepera daholo efa samy milamina daholo
ny fananany fiangonana efa tena be deaibe, manana tany, manana trano, manana fiara, manana tisty triomphaliste, on a gagné sur tous les plans. Mais c'est un danger qui nous guette satria le spiritualité lasa ambany zavatra fa lasa varina any amin'ny lafiny administration, lasa varina any amin'ny lafiny resaka structure, lasa varina any amin'ny lafiny resaka institutionnalisation de la foi. Io le zavatra edivako mafy zay tsy eken'ny sasany fa tsy maninona za awa, même si je suis seul contre tous, tsy maninona. Je bats contre l'institutionnalisation de la foi. Rehefa ny fiangonana ao anaty confort, rehefa fiangonana ao anatina triomphe, rehefa fiangonana ao anatina position dominante, dia alay panahy hamela ilay antom-pisiany dia ninona hanao mpianatra ny firenena rehetra. Fa lasa administrateur des biens, lasa manao gestion de projet, lasa manao fundraising zay tsisy maharatsy azy, fa lasa tavela ilay antom-pisiany de ny hanao mpianatra ny firenena rehetra. Zay le problème an'ilay triomphaliste. Tellement on est au sommet, on a peur de personne, on est les rois, mantany oriny, sy ny sisa sy ny sisa. Azadino ry fiangonanao, fa ny poiranao de fiangonana communautaire aloha, ary averanao église persécutée, zay ianao vo église triomphaliste. Karaha iteny ny soratra masina ny verena amin'ny fitiavana voalohany ry fiangonana. De iza le fitiavana voalohany? Le vie communautaire. Manao ahoana ny vie communautaire ny fiangonana triomphaliste am'izao fotoana zao? Zéro. Tsy misy vie communautaire zany ao, chacun pour soi. Ka azadino le hoe avy aiza ny poiranao, d'où tu viens. Ahoana ny tenin'ny mpanao salamo hoe miaty lavaka ny divananao, avy aiza ianao tonga amin'ny toerana mamirapiratra am'izao fotoana zao io. Ka sao de ho fandrika ho anao le famirapiratana zay eo ampelantanana. De aveo io l'église triomphaliste io zany conquérant, io le lasa mialatsiny fa lasa alay-panahy, lasa ohatra hoe église d'état, religion d'état. Ka na ny fanjakana aza miadere am'le izy, mialatsiny. Tsy mbola salama tsara dia misy sery kely. Lasa religion d'état, miandany aminao ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra, tsy maintsy mandalo eo aminao. Eo le izy. Dia sofa nisy am'izay ny atao hoe réforme. Tonga am'izay ny réforme. Le réforme namoa ny toromaso hoe le retsy e. Sao de sondrina atao anatin'ny ty harena be ty tsika, fa adinotsika ny ondry. De ny filazantsara zany. De tonga ny réforme. Namerina ny olona le hoe soratra masina irery any, finoana irery any, fahasoavana irery any. Retour à l'essentiel. Ary aorinany réforme, io fiangonana misy am'izao zany, de inona ny zavatra mipotra taty aorina, tsy mamorona fa lecture ny zava-misy, dia tonga amin'ny phase ny atao hoe église charismatique tsika. Ho azavaiko kely ty, samy manana ny lazany atao hoe charismatique ao ambadiky ny tout le monde peut mettre ce qu'il veut derrière le mot charismatique. Fa ny ano resahako aloha. Inona l'église charismatique? Zany hoe misy endrika maro samihafa isehoany. Ao zao ireo karazana ny poirany am'izao fotoana zao ny fifoazana ohatra. Ny fifoazana zavatra taty aorina efa nisy ny fiangonana. Izany hoe ny foazin'Andriamanitra ireo razambetsika hoe mila miverina andoharana. Ny fifoazana tsy mouvement vaovao, fa fanairana, lakolosy fanairana hoe ry fiangonana o, toinalina izao.
ry fiangonanao adinao ny antom-pisianao, ry fiangonanao mieritra sy sondrina ianao amy resaka fampandrofona fa adininao ny antony miatsonanao. De ny foazina mamaneny lava, ny foazina dada torakodizandry, ny foazina dadabe rainsolambo, ny foazina mamaravenjanary tany manolotrony, hanairana indray ny fiangonana, hanairana indray ny fiangonana dia hoe miverina any amin'ny filazantsara indray. Fa ny problema aveo indray nefa le fifoazana lasa nidirany institution, de rehefa nidirany institution dia tady hivadika zavatra hafa foana rehefa aveo, fa milaza ny zava-misy aho zany. Ao koa le mouvement de réveil mitranga am'izao fotoana zao zay tsy azo tsinitsiniavina, ireo tanoratsika foazy-panahy. Za tsy voatery ho d'accord amy zalahy reny amy zavatra rehetrarehetra, fa ny zavatra anankiray kosa aloha zavatra ekeko de zao hoe miasa Andriamanitra am'ireny ankizy reny. Afaka manaitra ny opinion ny olona hoe oleretsy a miadala no ampamenatra ny endry, mety misy zavatra miborioka kely lazainy zalahy reny, mety misy zavatra midepasy, fa izao misy lakolosy fanairana foana ataon'Andriamanitra hoe revenez à l'essentiel. De mitovy ohatra ny namoazan'Andriamanitra amin'ny rainsolavo inamamaneny lava zany ne ka vehivavy tsy nianatra e, vehivavy antemoro tary anaty alakafetary manao vidogodogo ohatra zao, de iny izy miteny amin'ny missionnaire hoe zao nomezany olona inona koa ty vehivavy sanana ty, io ve de ampiasain'Andriamanitra? Eh oui. De ohatra zay koa am'izao zaza ny foazin'Andriamanitra, tanora, olona tsy de manahoana no lakolosy manaitra atsika mpitandrina pastora hoe aiza nareo. Dia fa ny problème ny rala re fotsiny tsy misy encadrement, tsy misy balise dia verina any amin'ny zavatra hafa indraindray mety miborioka zay mbola mila arenina, fa iny mbola resakafo iny fa tsy andany fotoana miny a. De misy ihany koa ny fifoazam-panahy anankiray zay tsikafo le atao hoe église locale, zany hoe fiangonana mifoa ivelany dénomination. Tsy miresaka le mouvement de réveil be de be le église de réveil, fa le église locale izay tsy manana accointance amina dénomination, hoe tsy miankina amin'ny chaîne, tsy miankina amin'ny pentecôtiste, tsy miankina amin'ny FLM, tsy miankina amin'ina, fa tena alonga manazantsika hoe fiangonana presque laïque, tsy mbola miditra amin'ny lafiny dogma hoe inona ny zavatra ampianarina any, fa pour vous dire hoe misy mouvement mitranga izay tsy maintsy manao lecture objective isika manoloana any reny hoe inona no afatra Andriamanitra ao ambadiky reny amitsika am'izao. Entre temps koa niditra koa ny covid, ty koa zavatra anankiray izay tena tsy azontsika tsy niavina, niova tanteraka mihitsy le hoe église avant covid sy ny église après covid, tsy mitovy tsony, tena tsy mitovy tsony ny schéma. Tadidio tsara ny contexte ny ainan'ny fiangonana talohan'ny covid, ivereny kely ange nanahoana ny fiangonana talohan'ny covid sy ny fiangonana après covid, fa niova mihitsy ny face ny fiangonana après ny covid. Iverenako matsy iny rehefa aveo tonga de teneniko zao mihitsy azy, zany hoe amiko ny covid dia outil anankiray déclencheur na tonga ny olona anisan'ny vokatra zany ty pejy ity pejy ity zao dia vokatry ny phénomène covid. Tadidinareo ngamba ny atomboatsika teto fa ny covid ny atomboatsika, phénomène déclencheur na tonga ny olona manana recherche na spiritualité. Tena heninao mihitsy hoe misy hetaheta any amin'ny olona, fa io hetaheta io a tsy hetaheta dogmatika tsony, tsy hetaheta ecclésiastique ampiangonana, fa hetaheta spiritualité. Mba ho précis kokoa ny tiako tenena de zao, ny zavatra tsikafy am'izao fotoana zao a, ny olona de mitady ce que j'appelle, za zany miteny eto a,
ty zany théorème ko ty ce que je trouve zany les gens aujourd'hui cherchent une église de proximité. Io ny hitako hoe besoin olona église de proximité. Ina le proximité hoe akaiky, le hoe akaiky eto tsy hoe akaikin'ny tranony tsy any fa le hoe inona fiangonana izay mirépondre ny soif de spiritualité. Ary io spiritualité io zavatra zay tao anatiny tao foana izay tsy traité mihitsy, tsy nikitiana mihitsy, tsy nisy ny abordé mihitsy fa tao foana. Dia ny ilainy am'izao fotoana zao de hoe non, za tsy mitady fiangonana andehanako mivavaka isan-kalahady, za tsy mitady groupe d'appartenance, za tsika ao anatina groupe d'appartenance anankiray, fa za mitady spiritualité. Aiza no afako mameno an'izay zavatra zay. De mety hiteranao hoe tsy marina zany pasteur fa am'izao fotoana zao le phénomène méga church. Ny méga church efa tsy lamody intsony. Nisy foana nalaza be ny méga church tam'ireny phénomène aty amitsika moa izy mbola vo somary taraiky fa efa manomboka lefy io. Le méga church tsy mirépondre ko lay besoin ny olona amy spiritualité satria tafalatsaka ao anatina dynamique de groupe le izy. Fa ny olona am'izao mitady zavatra personnel. Zay le proximité la zay. Mitady zavatra personnalisé. Zay ngambana. Fa le ao anatina fiangonana ngezabe na méga church io na fiangonana classique io dia very ao anatin'le collectivité, very ao anatin'le masse izay tsisy maharatsy azy fa tsy mikasika an'ilay problème intérieur fa misatisfaire fotsiny hoe j'appartiens à un groupe de ça suffit. Mba au moins aloha mba misoratra amina registre anankiray hoe zaho amin'ny fijikema analakely, zaho amin'ny FLM Ambatofinanky, zaho amin'ny MRE ananina, zaho tsy amin'ny Chaîne, zaho tsy amin'ny mananina. Zay fa lay atro tsy voakitiky. Io anefany hitako hoe ao anatin'izay phase zay ny olona zao mitady le atao hoe église de proximité na répondre an'ilay besoin personnalisé sur le plan spirituel ny resahana. Dia iny Covid iny fijeriko anisany déclenché an'izay hoe efa tao foana io zavatra io fa ny Covid no catalyseur nampivoaka azy taty ivelany. Dia lay spiritualité zany. Misy teny minga Saint Augustin, olombeny fiangonana anankiray zay zay adikako aminareo eto alefako ato amin'ny page ato aloha le soratra de aveo resahatsika. Oui, Saint Augustin. Ça va dire? Beaucoup de ceux qui sont dans l'église n'y sont pas, et beaucoup de ceux qui n'y sont pas y sont. Beaucoup de ceux qui sont dans l'église institutionnelle, beaucoup de ceux qui sont dans l'église institutionnelle, dans l'église locale, n'y sont pas dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église invisible. Et de ceux qui n'y sont pas, ils y sont. Là, les tenni nga Saint-Augustin. Zany hoe, betsaka zany mety tsy fantany akory hoe ny christianisme iainany de christianisme sociologique na christianisme collective, hoe mila ho fiangonana ahafahako manana appartenance. Christianisme sociologique zany, christianisme
collective zany fa zay les institutions ils y sont mais la question qui se pose est-ce qu'ils font partie de l'église de Jésus-Christ là c'est une autre question mety se sentir ils se sentent bien à l'aise tsara izy ao anatin'le izy ao anatina fotoana anankiray voafetra ihany io tanareo izy hoe tena tato tena nahazo impana tato tena nahita an Jesosy tato tena zao zay daholo zay le phénomène nisehoany amin'ny voalohany pendant un court moment satria lay estime les reconnaissances nouveau règne reconnaissavany olona izy sy ny valeurany dia l'estime de soi no vokitikitiky fa ny problème ilay spiritualité d'intériorité tsy voakitiky dia au fond de même ao anatiny ao de mbola misy questionnement be deaibe tsy voavaly ao anatiny ao de mijanona en suspens eo io de iny mahatonga le lazako hoe coquille vide mety mafanafo be izy manandraikitra be deaibe ao anatin'ny fiangonana fa tsy voakasika ilay intériorité ary misy fotoana anankiray amizay zay moment donné rehefa zay le hoe quand il a fait le tour samy manana ny vitesseny sy ny rythme io mantsy misy heritaona roa taona telo taona sy ny sisa rehefa avy nanao tour izy dia une bulle zay nieritreretiny hoe iny tena izy iny un jour ça va s'éclater mety misy antony manokana nahatonga le izy fa tsy tena iny loatra vaky le bulle de rehefa vaky izy dia tratrany blessure satria les blessures intérieures nahazo azy dia miatsampy any amin'ny hazo tsy fantatra de eny am'ireny le mpanararoatra zay lazaiko hoe charlatan reny manararoatra ny soif spirituel ny olona de any ndray koa nefa izy mbola manina koa mbola abusé koa mbola ararotiny olona satria izy mangetaeta tsinaka ary le charlatan mahita io misy trondrongeta be va misy etaeta ara-panangeza be zarany zalaza misy aniny fa tonga de any le problème de eto aho miverina amy tenin'ingay père Henri Boulade zay noteneniko aminaratra amy volonté iombonako hevitra tanteraka aminy izay miteny hoe l'église aloha dikako aloha le izy c'est un prêtre catholique qui parle c'est pas moi so matsy lazanareo hoe dénigré fiangonana tsy atompoko ary prêtre catholique manany maizy azy fa tsy olo n'importe qui ozy Henri Boulade hoe l'église triomphaliste doit disparaître catégorique izy et je suis à 1000% d'accord avec lui l'église triomphaliste doit disparaître pour que la vraie église de Jésus-Christ puisse naître eto de tehiteny ohatrany namako pentécotiste alléluia fa zany no izy da de tsy fanao koa raha alléluia fa lasa ho azoko am'sa le izy l'église triomphaliste doit disparaître dérangeant be zany message zany venant d'un prêtre ary un prêtre qui est largement suivi sur les réseaux sociaux raha mijery ny nombre d'abonnés anjandrangà zany na olombe zany ary toteny eo anivon'ny fiangonana katolika nefa sa miteny an'izany l'église triomphaliste doit disparaître pour que l'église de Jésus-Christ naisse tsy miresaka dénomination tsika eto ho avinay mantsy zao ny olona efa braqué ao anatin'ity satria fantatra fa tsy maintsy ho avy ny gardien institution rehetrarehetra hanafika eto rehefa avy eo tsy miresaka hoe inona indray fiangonana vaovao tokony hitsangana tsy any resaka tsy resaka dénomination so mantsy misy anao récupération ty aminay satria ty aminay fa miaina an'izany azafady alohatsika honnête fa raha ny tiako atongavana de zao
tant que la vie d'église reste dans le sphère publique, raha ny fiainam-piangonana mbola ao anatiny atao hoe collective na sphère publique fa tsy miditra ao anatiny atao hoe sphère privé na personnel, dia mbola eto foana tsika hanompo an'ray institution fa tsy hanompo an'ilay fiangonana tsy hita maso, le tena fiangonana Jesosy Kristy. Tant que l'église reste dans le sphère publique collective fa tsy miditra ao amin'ny sphère privée personnelle, dia culte de l'institution no ataontsika eto fa tsy culte de l'église de Jésus-Christ. Inariny projection atolotro suiten'izany rehetrarehetra zany. Ny suitiny de zao: l'église classique, le fiangonana mahazatra dia miagoniser am'izao fotoana zao, mialaina, zay ny atao hoe agoniser. Ohariko amina vehivavy anankiray mety jaza miaina an'le atao hoe douleur de l'accouchement, miandry tsika eto raha antanina ohatra ny ahoana ny paoziny église rapitso tsy fantatro, za tsy manana modèle type, tsy aniny ihany ny problemako fa milaza fotsiny aho hoe le idée générale na le principe. De tahaka ny olo anankiray miandry tsika zao hoe misy zaza ho teraka ao, lahy ve sa ho vavy ty zaza ty? Bon, am'izao moa efa misy échographie de fa hita mialoha hoe lahy le zanakareo na vavy, fa tamin'ny andro taloha tsisy an'izany. Afaka manao an'izay koa tsika eto, manao karazana parallélisme kely tsika am'le thème tsika eto. Efa somary nanao sondage kely tsika inona ny zava-misy. Fa nana manokana aloha zany fijeriko ty eto am'izay zany dia tononoko eto hoe fijery ny RGL, ce qui ne tient qu'à moi-même. Tsindriko tsara aloha zava ny resaka tsy miteny hoe andao sika hoe milaza hoe andeha hanao an'ity tsika, fa milaza hoe zao ny zavatra hitako ho avy na iseho dans le sens hoe iainan'ny fiangonana plutôt. Efa iainana mihitsy ara fa tsy hoe ho avy. Une église sans les murs. Maheno tsara? Une église sans les quatre murs. Ah, c'est pas bon ça. Fa miresaka église zany mba miresaka bâtiment, mba miresaka trano, mba miresaka trano vatom-piangonana. Non. Puisque les olona en mutation, puisque les olona manana questionnement spirituel intérieur fa tsy extérieur, donc tsy any amin'ny quatre murs no ahitany an'izany valiteny zany fa any amin'ny zavatra hafa. Donc église sans mur. Église na fiangonana tsy misacrocher tsony amin'ny resaka structure fa misacrocher amin'ny conviction. Fiangonana tsy velomin'ny structure na de ilaina zany structure, fa fiangonana velomin'ny conviction. Fantanina mipetraka amin'ny fiangonana triomphaliste am'izao 2024 zao, ianareo ve mbola velomina conviction sa efa sous perfusion d'oxygène na structure sisany mihazona anareo? Io sisany mbola mamelona anareo. Fa les convictions efa flou, pour ne pas dire hoe n'existe plus. Faharoa, raha fijeriko azy de tonga mialatsiny ampiasa an'izao terme zao fa ataoko mahitsy le izy et j'assume, il faut réinventer l'église. Za tsy miteny hoe créer, mais réinventer l'église, ou plutôt convertir l'église amina dimension velatra kokoa de natao hoe universel fa tsy local intsony
tsy le juste zavatra kelikely ohatrany universel ary non dénominationnel. Je rêve peut-être mety tena anao revoniadra anao fiangonana tsy misy marque na dénomination fa manana aspect universel sans les murs. Ça ne tient qu'à moi oa mpikaro anankiray atao hoe Dominique Régnier namoaka boky anankiray mitondra lohateny hoe le christianisme en 21e siècle du 21e siècle. Izy koa dia milaza ny heviny zay varina rehefa namaky an'ilay boky fa mitovy ny position ny Aimrallah fa niezaky izy ny dresser tableau ny situation ny fiangonana de zao ny église primitive ozy izy zany ny fiangonana voalohany dia nanana ny ADN-ny de ny mission manao mission asa mission inona le mission ny ADN-ny faire des disciples manao discipula ozy izy ny namana Andrerika teto nanoratra teo izay zany ny ADN ny fiangonana tsy manao campagne d'évangélisation fa manao discipula ny fiangonana am'izao nefa nozy izy Dominique Régnier dia église pépère mialatsiny am'le terme tanareo le fiangonana efa ao anatina confort pépère manao zay mapetipety ny fiainan'izy mianakavy ao dia ny investir izy any am'ilay institution mba hatonga an'le izy ho pérenne zany hoe haharitra ao dia nialany ilay resaka faire des disciples nialany ilay ADN-ny tsy kelikely na nataony ambany zavatra ny zavatra misy am'izao fotoana zao ao ka ny fiangonana rampitso zay fa manomboka androany dia manomboka manana an'io manimanina an'io ADN ny voalohany io le mission ny fiangonana dia ny manao mpianatra ny firenena rehetra tsy manao mouton de panurge fa manao mpianatra ny firenena rehetra eo zany no situation misy atsika am'izao fotoana zao ny religion institutionnelle na ny fiangonana institutionnelle tsy mahasarika ny olona manana questionnement intérieur maro anisy aloha mbola mahasarika azy fa re olona vitsy manana questionnement intérieur ao anatiny ao manana demande hafa izy dia hoe aiza misy mouvement tsy tentsonao église satria lasa mifangaro le voambolana fa aiza misy mouvement anankiray afaka miditra am'le sphère privé satria ny église hatram'izay dia sphère publique zay l'institution publique fa ity sphère privé et donc zany a ny tena demande ny olona dia hoe spiritualité personnalisée zay zany le tinady spiritualité personnalisée farany raha petraka amiko ny fanontaniana zany aminao ary zany RGL est-ce que c'est la fin du christianisme? Non, pas du tout. Par contre ny zavatra misy zao c'est la fin du christianisme version occidentale. Ça, c'est vrai. C'est la fin du christianisme version occidentale. Satria nahoana
ny kristianisma zay nolovatsika sy fantatsika dia kristianisma zay nivoizina civilisation anankiray, dia ilasa ilay canal de diffusion no voaraitsika fa tsy lay message diffusé. Les canal de diffusion no voatanatsika fa tsy lay message diffusé. Or ny zavatra ilainatsika am'izao fotoana zao na atrehtsika am'izao fotoana zao, ny Occident hitatsika mazava tsara zany a, dia efa amin'ny lafiny rehetrarehetra miperdre ny monopole. Misy boky navokany Michel Onfray, athée avéré zay a, zay io ambonako hevitra aminy zareo tsara athée izy a, fa io ambonako hevitra aminy de hoe la décadence du christianisme et de la civilisation occidentale. D'accord aminazy mihitsy am'izay fotoana zay, satria ilay civilisation occidentale no nentina anakaty dia lasa tsy le filazantsara ny tena voaray fa lasa lay civilisation, lasa le culture, lasa le chrétienté occidentale et non la foi chrétienne. Avao tsara, le chrétienté no voaray et non la foi chrétienne. Samy hafa ny atao hoe chrétienté sy ny foi chrétienne. Les chrétientés dia tout ce qui est mœurs, tout ce qui est civilisation, tout ce qui est coutume, tout ce qui est bling bling miaraka aminy iny no misy mpampiakado fa tsy le foi chrétienne. No zany izay mahatonga amin'ny teny hoe izay ny antony amiko anisany lakolosy famerina ataon'Andriamanitra amintsika ny fipoirany reny fifoazana reny karazana rappel reny amiko piqûre de rappel hoe ny fanan'Andriamanitra afaka mitsoka am'izay tiany, tsy voatery amin'ny alalan'ny missionnaire fa ireo malagasy iray rahantsika no nifoazan'Andriamanitra any anaty akata any, ary nanisany mbola lazaiko aminareo hoe mahatonga ny fiangonana historika tia Madagasikara mbola mijoro par rapport ny église historique aty ivelany de noho ny fifoazana. Fa esory ny fifoazanao Madagasikara io fa mirodana reo fiangonan-dehibe reo, mirodana. Et même dans l'église catholique, ry zareo anatin'ny atao hoe mouvement charismatique. Io no renouvelena sy nampiasaina be dia be am'izao fotoana zao. Ry chemin neuf sy ny sisa reny, lay renouveau charismatique. Ka ny tiako atongavana de zao hoe mila mitrandraka am'izay zany tsika ilay zay foana nolazaiko hoe le christianisme hanan'ny olona ty teniko ty made in Madagascar. Je répète, le christianisme made in Madagascar. Fa tsy made in France, made in Norvège, made in USA. Ary nary zala mialatsiny aminareo zala télé évangéliste reto, zay matsy zao ny malaza am'izao fotoana zao, le télé évangéliste ane tsy réveil local zany e. Non, tsy réveil teto Madagascar io, fa copie-coller ny télé évangéliste avy any Amérique. Du show, du spectacle. Dia manao reconstitution fotsiny zalahy. Ohatratsika manao pazapady satria ny tany manao vaovao sy Star Academy de mananao koa tsika taty de ohatr'izay koa io le télé évangéliste tsy produit local io fa mise à jour ny télé évangéliste mandeha any Amerika sy any Afrique. Et ça fonctionne satria média no ampiasaina. Donc zany a tsy io le izy fa l'église sans mur, l'église de proximité, l'église personnalisée, zay mitovy amin'ny fiangonana voalohany ny aina ny atao hoe vie communautaire. Ka ny zavatra nazaketo tsy misy teny hoe ianao misy miteny zay masy tampage hoe ianao te hitondra zava-baovao te hoseho milay. Non, diso be anao tsy zavatra vaovao zany. Io misy rahalahy maro milaza azy, zavatra efa nisy taloha
fa ny ataoko eto dia mamerina hoe andao hiverina am'izay miantson'Andriamanitra azy isika. Zay fotsiny. C'est pas compliqué. C'est pas un phénomène nouveau. Ny zavatra lazaiko eto, non. Revenir à source apostolique. De ity misy resaka apostolika misy phénomène anankiray zay tsara ho fantatrareo. Rehefa talohany nandehanany mpianatra ny paritaka rehefa tonga ny pentekosta ka niparitaka ny mpianatra eran'izao tontolo zao, efa araky ny archive ny historien, efa nisy communauté chrétienne, non tsy taorenan'ny pentekosta matsy efa taorenan'ny fanenjehana plutôt. De talohany io fanenjehana io efa nisy communauté chrétienne tany Alexandrie, de ny fanontaniana mipetraka tamin'ny historien rehetrarehetra hoe fa iza zany no nitory filazantsara tany Alexandrie, or ny mpianatra mbola zany natao Jerosalem. Ina ny tiako atongavana? Ny tiako atongavana am'izay de zay le hoe izay le izy le hoe ilay asan'Andriamanitra local, satria le zavatra proximité no tadiavin'Andriamanitra. Zay matsy ny dikany incarnation, le message incarné azo tsapahitana. Bref, ny fanahy nitsoka am'izay tiany oza Jesosy ka ny tentative nataony raha olombelona rehetrarehetra izay te hametraka an'Andriamanitra ao anaty boaty, ny asan'Andriamanitra anaty boaty amin'ny alalan'ny institution dia échec. Échec foana. Zay ngambany fa misaotra anareo naharitra ny eno, ianana tsiny noho ny fahalavany fa ny tompo ania ombatsika mianakavy. Samita in'Andriamanitra manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.